ia tonoina indray ny saloma fiadanana ho antsika rehetrarehetra izany amin'ity androany ity dia maro antsika le fampianarana lesona mikasika ny hoe fahitapitia sy sitraka na fanambinana zany ka melohan'izay dia andao aloha tsika ivavakytsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany a dia mbola misaotra sy makasitraka raha mbola meno fahafahana tombontsoa manokan'izay a afaka mandrehanao zay ny amin'ity androany ity a raha io hosorony lelako ampitenen'ny vavako a ta io mifony tsirairay avy ny amin'ity androany ity a ny amin'ity androany ity a ray masina tsara indrindro ampitenen'ny vavako a roi hakodes roi Elohim ao amin'ny présent ao amin'ny siay ianao a za dia fitaovana ihany a alefaso indray ny teny miaraka amin'ny fahasoavana zery a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na Yeshua Masihy naovana an'izany a amen amen. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany ty amin'ny bokin'ny Genesis a toko faha 8 a dia ny 15 ka hatramin'ny 15 a somary lavalava vavakytsika ny teny amin'ny anaran'ny Yeshua na Jesosy hoe ary Jehova niseho tamin'i Abrahama teo amin'ny hazo teribitany Mamre ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro a dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indreo nisy telo lahy a nijanona teo tandrifony ka noho ny nahita ireo izy a dia niala teo ambaravaran'ny lainy a ka dia niazakazaka nitsena azy dia niankoka tamin'ny tany a ka nanao hoe tompo raha mba mahita fotia eo masonao aho a masina ianao a asa dia mandalo a ny mpanomponao aoka angalana rano kely ianareo a anasanareo a ny tongotrareo a ary aoka mba hiala sasatra kely a eo apototry ny hazo ianareo dia haka mofo kely aho a ataonareo ody ambavafo a ary rehefa afaka zany dia handeha hiana ianareo a fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo ary hoy izy telo lahy ataovy ihany ary araka izay nolazainao dia nandeha faingany Abrahama nakany amin'ny andainy a tany amin'ny Sara ka nanao taminy hoe faingana maka koba tsara toto a eraky ny famarana teniteny famarana zafady a dia fetafetao ka ataovy mofo ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby a dia naka zanak'omby a tanora sady tsara no nanolotra azy a ny ankizilahy dia lasa faingana izy a hanamboatra azy ary Abrahama naka ronono mandry a sy ronono a ary ilay zanak'omby a efa namboariny dia narosony a teo amin'izy telo ary nijanona teo ambony hazo izy a mihinana izy telo ary hoy izy telo tamin'ny Abrahama aiza Sara vadinao ary kosa izy a indro a eo ao anday izy ary hoy izy a iverina aminao tokoa aho a raha avy ny taona toy izao ary indro a hanana zazalahy Sara vadinao ary Sara nandre izany a teo ambaravaran'ny lahy a dia teo ivoan'ilay teny ary Abrahama Sara dia samy efa zokiolona ka nandroso fahaterana ary efa nitsahatra tamin'ny fomba behivavy Sara ary Sara dia nome anakapoka nanao hoe moa mbola hanana hafaliana ihany va aho a rehefa tratranitra toy izao sady efa antitra koa itompoko lahy ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama nahoana no nome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho a kanefa izaho efa antitra izao fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'ny Jehova va amin'ny fotoan'andro a raha avy ny taona toy izao a hiverina aminao a ary hanana zazalahy dia nanda Sara satria natahotra izy a ka nanao hoe tsy nome aho a tsy akory fa hoy ilay niteny a tsia nome mihitsiny a ianao amen. Efa diso fantatsika loatra ty tantara ty a momba ny tantaran'ny Sara sy Abrahama zay atao hoe antidahy antibavy a efa lehibebe fa tena fa hoe efa bebe zany a sy dadabe zany de ina moa ny titran'ny soramandry rembony de hoe niseho ny anjely telo a tamin'ny Abrahama zany hoe Jehova ry havana de
niseho tamin'ny Abrahama Sara zany tamin'ny alalan'ireo anjely reo zany. Resaka mikasika amin'ny fahitapitytsika hoe rehefa tazany Sara zany reto mpanompon'Andriamanitra reto anjely reto zany, anjely zany mpanompon'i Jehova, mpanompon'Andriamanitra, de nazakazaka izy nakeny de nakoka tamin'ny tany izy de niteny izy hoe tompo raha mba mahita fitia eo masonao aho masina ianao aza dia mandalo ny mpanomponao. Amen. Amen. Zany hoe le anjely misy olo tenan'i Jehova, zany amin'ny hoe Jehova zany resan'ny Abrahama, satria Andriamanitra niseho tamin'ny Abrahama Jehova tamin'ny alalan'le anjely, Jehova ihany io zany. Amen. Tsy tsisika olana zany amin'izay. Jehova niseho tamin'ny Abrahama tamin'ny alalan'ny anjely misy olo tenan'i Jehova. Maresaka mikasika amin'ny fahitapitytsika ho iaho fahitapitia amin'ity androany ity zany, hoe inona ny atao hoe fahitapitia ary ahoana ny atonga anao ahita fitia. Fa teto Abrahama tena angataka hoe raha mba mahita fitia tompo, raha mba mahita fitia eo masonao aza mandalo fotsiny mpanomponao. Ina zany natao hoe fahitapitia? Ny atao fahitapitia zany de zao tsy mandalo fotsiny aminao Jehova fa misy zavatra hoentiny. Ao rehefa mba mandalo moa ny namana de miteny an'izay hoe mba mametraha kely mba mametraha zay moa le fomba fitenitsika anazy mba misy zavatra apetraka zany fa tsy hoe mandalo fotsiny. Ka eto zany ahoana ny atonga anao ahita fitia? Ny atonga anao ahita fitia zany ny valiny de zao fa haizanao mandray ny mpanompon'Andriamanitra. Mila mahay mandray ny mpanompon'Andriamanitra, satria reto lehilahy reto zany de misy olo tenan'i Jehova, de i Abrahama zany fahaizany nandray anazy, fahaizany mandray an'Andriamanitra, fahaizany mandray ny mpanompon'Andriamanitra. Ho antsika amin'izao moa zany de hoe ny mpanompon'Andriamanitra zay mandalo mitsidika anao mamangy anao mifanena aminao reny de sy olo tenan'i Jehova reny, sy olo tenan'i Jesosy, paster na ny mpitandrana zany, ka mahaiza mandray azy. Ahoana fomba fandraisana azy? Ahoana nandraisan'ny Abrahama ny reto lehilahy reto mpanompon'Andriamanitra reto izy telo reto de zao hoe aza mandalo fotsiny ozy ny mpanomponao zao aleo angalana rano kely nareo nasanareo tongotra fa reraka be, zany hoe lavitra laza zany hoe feno vovoka be zany tongotra. Ao ho karakaraina angalana rano de aveo izy amboatra sakafo zay ho anao ho anareo de zao aza mandalo fotsiny fa aleo anamboarana sakafo de izy le anjely mandehana ara ozy ataovy ihany aroa izy telo ozy ataovy ihany araka zay nolazainao. Ao de nataony Abrahama tokoa zany lasa izy nandeha tany amin'ny vatiny de niteny tamin'ny ramatoa, ramatoa malakilaky ianao karakarao an'le koba anamboary pakopako na pelapela otsika amboarina de hafa misy vahiny mpanompon'Andriamanitra mandalo ao, karakarainareo zany. Ao de aveo i Abrahama nandeha tany ary mivalan'omby tary de naka an'le omby ovonoina de mena le ankizy lahy zany hoe le mpanompon'ny Abrahama zany le mpiasa reo, zalahy amboarinareo reto, amboary malakilaky fa misy mpanompon'Andriamanitra mandalo, malakilaky nandre malakilaky nareo. Ao de nihetsiketsika aby ny tout le monde tena hoe mikarakara fa mandalo Jehova amin'ny alalan'ny mpanompony, fa haizana mandray mpanompon'Andriamanitra rehefa. Ao asa mijery mihitsy anao hoe iza reto zalahy telo lahy mandehandeha reto, ohatrany tsy manana kely ofana ty fa ahoana nanareo telo lahy zay, ahoana misy olona tadiavina ngasa ahoana, asa manao an'izany ampandrosolosolo i Abrahama zany natakatra teto. Ao ary reto anjely reto tsy mbola miprezante hoe zay neka avy any an-danitra zay neka ny rany Jehova ty aminao fa i Abrahama mipetrapetraka amin'ny varavaran'ny tranony eo, varavaran'ny lainy matazana olona telo lahy ery lavidavitra ery eo ambody kakazo, eo ambody hazo makamakaloka. Azonao saratsaina fa zany le olona tsy mandalo manao ody amin'ny tranonao ao. Ao hoe mba nandalo le mpanompon'Andriamanitra te ody Abrahama de ohatr'izay tsy nanao an'izay izy fa ery lavitra ery izy mipetrapetraka makaloka. Fa i Abrahama natazana azy hoe mpanompon'Andriamanitra reny mandalo reny aleo ampandrosoana, aleo raisina, aleo karakaraina, aleo mena sakafo, satria inona ny tadiavin'ny Abrahama? I Abrahama ry havana de zao tsy hoe olona sahirana izy. Ao mpanan-karena i Abrahama, nanana mpanompo maro izy, manana zavatra be dia be, fa inona ny zavatra tsy nananany Abrahama? Tsy manana zanaka izy mivady reo, ary zay mihitsy le olana izy mivady. Izy toana izy niresaka zay tamin'i Jehova hoe zaho izy efa mandroso fahaterana
ka tsy maintsy anangana zaza am'le tezako reto ho andofo anaty ozy Abrahama non tsy anangana olona zany ianao fa zay ateraky ny kibonao mihitsiny zany hoe ateraky ny vadiny zany fa tsy Abrahama fa i Sara vadiny de fahaizantsika mandray mpanompon'Andriamanitra mikarakara zavatra nomena ao raha ianao zany mijery an'zany hoe koba eraky antanan'le zany tsy haiko hoe ohatrina ankalao lafarina mety mba moramora kely ihany zay fa le omby tsy haiko ohatrina ny omby anankiray nataontsika hoe vatotr'omby na le omby mota reny zany ao vatotr'omby reny zany ataontsika hoe tsy haiko na mihina fa mety tsy azona 750 000 zany omby zany 3 millions zany vatotra omby zany fa le hoe vatotra koa mety ho azonao 50 000 75 fa 3 millions ny omby ao de miaraka amin'ny mofo tsy haiko ny telo ny famarana mety mba 3 kilao le lafarina ohatra de ny ronono mandry zany na izy tele mety mba 25 000 50 000 eo ngamba ny boaty aty aminay moa zany 50 000 de ronono mandry de mbola naka ronono tsotra ihany koa ohatrina ny litre ny ronono mba mikalcalcule zany ianao mba manao kajikajy hoe mba ohatrina zany fanatitra zany hoe misy fanatitra zany nomeny Abrahama fanomezana ho an'reto mpanompon'Andriamanitra reto satria tsy hoe mahantry izy na sahirana fa mba tia hitafitia izy ina fahitafitia tadiavina mba tia hazo zaza zany mahory anazy le fahitafitia zany tsy voatery hoe vola hoe mba ataova mahitafitia aminao Jehova de mba ome vola midikan'izay mety manana tomobily ianao mety manana trano ianao mety manana orinasa be dia be ianao fa le zazany tsy nananany Abrahama de mba mangataka fahitapitia zany hoe le fahitapitia zany be dia be ao anatin'izay zany le hoe ny zaza tompoko ohatrina vidiny zaza anankiray mba mandehana nge anao any ampanangan-jaza reny de hoe mba makany amin'ny orphelinat de mba ohatriny lafo nge ny zaza ary tsy voavidy vola zany zaza zany fa ny zanaka ny voaloka reny harena zany zaza zany zay manan-janaka de manan-kareny ka tsy nanan-janaka izy mivady reto dikan'izay mitovy amin'ny olona mantra ihany zanaka tsy manan-janaka satria ny zanaka no harena ny zanaka ny zaza ozy de lova avy amin'ny Jehova koa io lova zany izy io de zay any mba nangatany fity zany de izay na tonga anazy ny karakara ny reto mpanompon'Andriamanitra reto hoe fantany tsara rehefa mahay mandray ny reto mpanompon'Andriamanitra reto izy manao fanatitra mikarakara de zao ho ivoaka le profesia na ny faminaniny ivoaka eto ambavany reto mpanompon'Andriamanitra reto de indray ny mampalahelo de zao mba misy mpanompon'Andriamanitra mandalo any an-tranonao de na rano eraka amin'ny very ary za tsy omenao azy de pastera indray ny mangataka sao de mba misy rano aminareo ranabavy sao de mba misy rano raha lava ohatra mangetetike mba rosoy manomboka ny any manomboka zao mba maisa mandray mba sivy termosy eo aminao de mba sivy dite ao de mba sivy ronono amin'ny boaty mipetraka koa de mba mandalo ny mpanompon'Andriamanitra na ry pastera na ny mpiandraikitra na ny lidera reny de mba namboary dite au moins zany mba manao dite na manao kafe anao rehefa tsy manana zavatra be da be omena fa zay anananao meo mba maisa mandray fa tsy de eo pastera fa miresaka aminao fahatsasakady fa lera raika na rano tsy omenao azy maina ny vavany de tsy misy tsodrama de arivany any fa de ody efa tain'Andriamanitra nareo tsy mametraka vavaka izy fa raha vao mba tonga le mpanompon'Andriamanitra aloha zay nge na ny isa moa ty Marta nge vao tonga Jesosy tonga de nikarakara izy mahay mandray mpanompon'Andriamanitra fahaizantsika mandray no mpanompon'Andriamanitra io mikarakara mame zavatra tsy nangataka ny mpanompon'Andriamanitra sao nao miteny hoe ino koa zao pastera zao de mandalo aminay aty atoandro am'ty midi ty am'ty matsatsagna ty tsy zay fitahina ho anao zany raha misy mpanompon'Andriamanitra mitsidika ny tokantranonao raha misy mpanompon'Andriamanitra na pastera na mpiandry na mpitandrina mamangy anao na amin'ny lera toy inona zany satria raha mifahitana an'ty izy telona rehetra zany de ohatrany hoe fa matsagna zany midi atoandro fa leran'ny sakafo misy anao iza koa reto olona mitady sakafo amin'ny andro atoandro ty tsy mba fantatra ve hoe ora fisakafoanan'olona zao de tokony hoe mba avy misakafo le olona vao mandeha ty fa misy mandondona manao tampoka amin'ny andro atoandro de ranabavy de anao zay ry pastera
ditanao tonga de kopy anao hoe de tsisy koa zany paster matoa mandray non fitahina ho anao zany maisa mandray mpanompon'Andriamanitra ranavavy a maisa mandray rahalahy asa mandray negativa satria fahitapity ho anao no atongavany eo anatitra zavatra ho anao izy ka raha tsy nandalo teto nga izy telo lahy reto raha tsy nahay nandray anazy zany ny Abrahama de mipetrapetraka teo izy de raha fa tsy niantso zany Abrahama de lasa izy niveriny kanefa any aminazy le fitahina any aminazy le fahitapity no entiny reto mpanompon'Andriamanitra reto de mba miandro fotsiny izy zany i tsy nanao ohatany Abrahama fa i Abrahama zany lasa ny azakazana hoe fitahina ho anay reto fahitapity ho anay reto lasa i Abrahama ny azakazaka de nyankoky de hoe tompo raha mba mahita fity aminao aho izy aza mandalo fotsiny am'ty toerana misy anay ty andao nareo mba mandroso ana trano fa mafana moa zany ny andro tamin'ny fotoana io a satria tranolay zany mamay be zay any amy désert fa teny ambody manga teny teny ambodimbody hazo teny teo ambody hazo ny teribita ozy ao a teny ambody kakazo teny zany makalokaloka zany de andrasonareo fa angalaka sakafo a ha mba azonao sakasay zay fahaseranany Abrahama tamin'ny fotoana io mba mijerevy ngelao ola mpanakarena anankiray misahirana mihitsiny tokony le piasany raha oza raha naterinao sakafo re ola petraka re mbody azo reny fa izy tenany izy mivady mihitsy ny sahirana nikaraka teo tahina ve anao te ahita fity ve anao ianao mihitsy ny miaingy satria anao no ilaina mahita fity fa raha le piasanao manao an'izy de mipiasanao no mandray le fahitapity na le valipity avy am'mpanompon'Andriamanitra ary zay mihitsy izy zay mandray mpaminany de mandray valipity mpaminany ao zay mandray mpaminany de mandray valipity mpaminany ao ka maiza mandray anyreny mpanompon'Andriamanitra reny mpaminany ao mpaminany ho anao reny maiza mandray ao anatin'izany rehetrarehetra zany amen de rehefa avy eo am'izay voky am'izay izy telo rehefa voky izy telo de ina ny zavatra nataony de hoe aiza ozy Sara vadinao ao de ao izy de rehefa avy eo am'izay asavy makaty izy de niteny am'izay lay mpaminany lay mpanompon'i Jehova zany hoe raha minerina ozy isan'ny taona toy zao iverina aminao tokoa aho izy raha avy ny taona toy zao ary indro hanananaka hanana zazalahy Sara vadinao Sara moa zany somary nome anakapo mbola iome ihany ny za fa antibavy ty ao satria ny atao hoe saka de fimehezana mbola ime ihany ve za fa antitra be ty mbola ame anao dady mbola ame anao bebe mbola ame anao dadabe na de dadabe na de bebe anao mbola iome anao io amen zany natsona hoe fahitapity ny anarany zany fahitapity avy am' Jehova de ozy ny anjely hoe iverina aminao zay ozy ao ka raha tsy nikarakara zany Sara de rava ho azy teo ny fahitapity zany mety Abrahama azafady rava ho azy teo zany ka mino fa mandray zavatra ianao de ngeto izy atsika ny ten'Andriamanitra ty amin'ny Exodosy amaranantsika azy Exodosy toko fa 4:30 de ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo Exodosy toko 4:30 de ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo indray zao vaky ny teny amin'ny anarany Isoana Jesosy hoe ary Mosesy ozy de niondrika faingana tamin'ny tany ka nyankoka de hoy izy tompo raha mba mahita fity eo masonao aoka ianao tompo handeha eo vovoanay fa firenena mafiatoka izy ka hamela ny elokay sy ny fahotanay ary raiso holovanao zahay ary hoy izy hoy Jehova zany tamin'ny Mosesy zany indro manao fanekena aminao ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anavoko zava-magaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra ary ny olona rehetra izay toeranao de ahitany asan'i Jehova fa matahotra izay zavatra efa ataoko amin'ny fombako anao amen teto indray Mosesy zany de mbola mpanompon'Andriamanitra koa zany ry havana Mosesy indray nangataka mihitsiny koa tamin'ny Jehova fahitapity ary tompo raha mba mahita fity eo masonao aho izy zay le zavatra nangatany eto raha mba mahita fity de le fahitapity inona le fahitapity nangatany teto hoe tompo mahita fity masonao de hoe
aoka ianao tompo a handeha eo fovoanaiky, aoka ianao mba handeha fovoanay naizanaiza zany aleny mosesy reto zanak'Israely reto a de eo foana ny tompo miaraka am'izao eo ampivoany eo foana zany faratren'Andriamanitra foana. Jehova sama tsy manda ho azy mihitsy zany naizanaiza zany ny fahitapitia nangatany Mosesy a teo anatreny Jehova zany hoe raha mba mahita fitia aminao satria firenena mafiatoka reto firenena reto mafilo ao a de mba mandeha voanay a ka mamely anjelokay a sy ny fahotanay ary raiso olovanao zay zany fangatapiti nangatany Mosesy hoe mba atao volovanao zahay Israely a de mandeha fovoanay ianao a de mamely anjelokay sy ny fahotanay ianao zay ny fahitapitia nangatany Mosesy zany de hoy ny tompo ao a hoy zany Jehova indro manao fanekena aminao aho izy ka eo anatreny olonao rehetra ozy no anaovako zava-mahagaga ao a izay tsy mbola nisy a natao tany amin'ny tany rehetra sy ny firenena rehetra amen zany hoe niekeny tompo le izy fa hanao zava-mahagaga aminao tokoa ao a tsy mbola natao naizanaiza io na tany amin'ny tany hafa na tany amin'ny tany rehetra ozy na tany amin'ny firenena rehetra fa mbola ianao zany no anaovana azy voalohany amen ianao mandre io nge zany Mosesy teneniko zany ianao mahino an'ity toriteny ty Mosesy tena izy efa lasa any an-danitra fa isika ndray Mosesy vaovao ao a Mosesy am'izao hoe raha mba mahita fitia eo anatrenao a mba mandeha fovoanay menakavy ianao amen raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra ianao zany pasteur de mba miaraka am'reto fiangonanay reto ianao ministera zay tantananay mivady amen de mba mamely ankeloko ay sy ny fahotanay satria olombelona ihany zay no famandra firenena mafiatoka ao a de zao raiso lovanao zay mba atao volovanao zay Jehova ao a ary zay mihitsy ny zanak'Israely de lovan'i Jehova mba atao volovanao zay ao a de zay no nangatany Mosesy mangatany zany koa ianao ao tsy haiko zay angatanao fa zay zany nany Mosesy aloha ao a de hoy Jehova indro aho izy manao zava-mahagaga hainao zany tonga de zava-mahagaga tsy mbola natao taiza fa ianao no anaovana azy voalohany ety ambony tany alleluia amen mbola tsy natao tany amin'ny tany rehetra na tany amin'ny firenena rehetra ho zany zava-mahagaga zany a ary ny olo toeranao de ahitan'zany amen ny olo toeranao le miara-monina aminao iny de ahitan'zany le olona mpanenjika anao sy mpanesinezina de ho hitan'ny zareo fa efa matahotra ozy ny fombako anao Jehova nge momba anao miaraka aminao izy indro aho izy Jesosy a momba anareo mandrakariva mandra-pataperan'izao tontolo zao mandra-pataperan'izao tontolo zao de miaraka aminao foana ny tompo amen Jehova sama Yahweh sama zany no anarany tsy mandao na mafoy anao izy miaraka aminao foana izy angatao zany hoe sa mandao amy Jehova o na ray minitra azy naizanaiza aleako de miaraka aminay foana ianao amen 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 mina fa mandray zavatra ianao tao anatin'izany a de tsika isotra an'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'izay teny zay misora ianao a de mangatay ianao zay mba fahitapitia angatanao de ahoana ny tonga na hoahita fitia de amin'ny alalan'ny fanomezana ao a fanomezana na fanatitra hotsika satria ny zavatra anankiray moka amin'ny ara-panahy de tsy azo foana ry havana tsy maintsy misy fanatitra foana ao ianao raha vao minoana amin'ny Jehova mangataka amin'ny tsy maintsy misy fanatitra fanomezana foana ka takaro zany a fa fahitapitia ho anao zany da ho ara isotra atsika tapitra ny fotoana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na Isoa Masia sotra sy makasitraka anao zay ny am'izany teny zany manokatra ny sainay manokatra ny fatakaranay a aoka ny mba hita fitia aminao tokoa zay nizaniza tompo mangataka aminao fahitapitia na inona na inona fahitapitia angatany a de ho ataonao an'izany ary omenao an'izany a ary mbola mihoatra lavitra noho zany no ataonao aminay a ray masina tsara indrindra misaotra sahady fa de miaino anay no sady mpamaly vavaka anay a amin'ny anarany Isoa Masina Jesosy Kristy hatrany a nanaovanay zany vavaka zany kevod tombo tsara indrindra alleluia amen amen ya de salom tonona fiadanana mandehana am'izao herinao zao a amin'ny manaraka andray ary veloma tompoko.
as a living sacrifice. Purify us with your holy fire. Holy fire, you are the Holy One, highly exalted One. We've come to worship at your holy hill. You are the Holy One, highly exalted One, and we surrender to your sovereign will. Oh Lord God of Abraham, Lord God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known today that you are God. There is no other one like you. Come now and fill this place. Be exalted in our praise. Let it be known today that you are God. You are God. You are the Holy One, highly exalted One. We've come to worship at your holy hill. Here we come, Lord. You are the Holy One, highly exalted One, and we surrender to your sovereign will. Oh Lord God of Abraham, for the Lord He is God. For the Lord He is God, and He shall reign forevermore, evermore. For the Lord He is God. For the Lord He is God, and He shall reign forevermore. You are the Holy One, highly exalted One. We've come to